Ny alady fahatelopolon'ny volana oktobra 2024 zao dia misy ny hetsika fitaom-pivavahana fanasatranana mpitandrina andrianony mamy zay atao any amin'ny FJKM Mambotsy Meloka Ambohimanambola manomboka amin'ny 7 ora sasany maraina. Izany fitaom-pivavahana izany dia miaraka amin'ny fanolorana fanomezana isan-karazany ary mifaranana amin'ny fiaraha-misakafo, ny taranaka sy ny fiangonana iray manontolo. Koa dia manentana antsika rehetrarehetra zany mba ho tonga amin'ny fotoana io fa isy ny fanolorana fanomezana, isy ny fiaraha-misakafo zay ataon'ny fiangonana miaraka amin'ny synodam-paritany. Efapolo amby 100 taona zao no nijoroan'ny fiangonana FJKM Mambotsy Meloka Ambohimanambola ka sambany zao vao nisy ny fandraisan-tanana mpitandrina Mambotsy Meloka. Nentina antsika fiangonana iray manontolo ho avy betsaka amin'io ary fanotrany tsika indrindra nareo zanak'ampilezana zay hidiny eny an-tanindrazana satria zavatra be ny fiarahantsika niasatra amin'izay dia ho fiarahantsika mientana dia fisaorana natolotra ianareo amin'ny fanomezan-tanana rehetra zay nentina nanatanterahana zao fandraisan-tanana mpitandrina zao. Koa samia mitondra fitaovam-pihinanana hafa satria isakafo piraisana zany iarahantsika mifaly ao aorianan'ny fotoana. Ny fanantenana antsika zany faraparany dia momba n'ilay valopy zay zaraina isaky ny taranaka. Misy maromaro moa zany nefa nanatitra fa mbola eo ihany koa no mbola tsy natotosa ny anjara didiny. Fa mbola fotoana am'izao dia manentana antsika mianakavy hitondro zany amin'ny alahady 17 volana oktobra io fa fotoana mamety azy zany.